Magnano mbola tsara tsika jiaby indray any tokantrano any zay magnaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinal ny sabotsy fa 7 ny volana Aprily taona 2020 sy 2020 izao tonga soa ato amin'ny fotoagnany vaovao asainay ampanajagna anao anaraka ny vaovaotsika hatramin'ny farany. Ny azo ny lalam-pirenena fahafito iny ny filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoagna nampahafantatra an'ireo vahoaka sy ny olo-pirenena any amin'ny faritra jiaby any an'ireo kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara. Ankoatran'izay fampahafantarana izay dia no amafisy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa fa miavaka ny kandida izay atolotry ny antoko tim no izy ireo izay efa manana ny tetikady matipaika sy ny foto-kevitra entina mampivoatra ny fiainan'ny andavanandro ny vahoaka eny ifotony. Waratsika ny fanadiadiagna akony izay dia ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara izay. Tsy diso anjarany amin'ny fitsidiana ataon'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara ny faritra Atsimon'ny Nosy. Tanan-dehibe maromaro no notsidiana androany nentina nampahafantarana ireo kandida sy olom-bavam-bahoaka any amin'ny faritra iny. Ny santarana izany ny tao Antsirabe ary ny toy teto Ambositra. Manana ny vinam-piarahamonina sy ny foto-kevitra ijoroany ny kandida atolotry ny antoko tim hoiatrany izy. Tsy hosolom-bavam-bahoaka ho baikony ny vola fa anaraka ny tondro omeny ny mpitarika ny antoko araka izao fanazavana izao. Ny atao hoe diben'ny mpanakana dia nanan-kevitra isika. Dia rehefa avy eo miantso azy retina matsika reto dia anao rodiben dia efa sady malantsika no mahay vita amin'izay tsika izany. Zay mampiavaka ny tiako Madagasikara. Ny antsika efa maro anisy azy zareo ao amin'ny député, ao amin'ny solom-bavam-bahoaka dia miray indrema izay lalàna entina makoaka mampanivana fampianarana, raha fampianarana tonga dia raha nitsika. Efa voavola tsara hoe tia no hevitra aposako ao. Mba entina nasoavana ny fahatomolomaniny. Taoriny izao fandalovany teto Ambositra izao dia niazo any fianarantsoa indray izy ireo ary toy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny izany fampahafantarana ny kandida sy olom-bavam-bahoaka atolotry ny antoko tim izany. Izay ny momba aniny fa eo amin'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia nanatanteraka fihaonam-be teny Anosy Avaratra ireo mpikambagna jiaby ao anatin'ny timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahatelo tamin'ity andro niany ity. Mafisana ny firaisankina no anisan'ny tanjona tamin'izao fihaonana izao fa eo ihany koa ny fampahafantarana an'ireo kandida izay natolotry ny timaka 25 ho fidiagna ho solom-bavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo. Teny antoerana Erzo Rajonarvony sy Germain no menjanahary mitondra antsika ny fanadiadiana. Fanaretsaka tanteraka ny tetsy Anosy Avaratra androany. Fihaonan'ny mpikatroka sy ny mpikambana timaka 25 raha io ihany koa ireo mpanohana ny kandida ao amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao fifidianana ho solom-bavam-bahoaka izao. Niatrika ity fotoana ity ny lohalisitra feno Rahalambomanana sy Ramatoa Rabodo Arso Razafindrazaka izay atolotry ny timaka 25 mitazona ny lisitra faharoa. Nambaran'izy ireo fa mandroso ny fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra izay anomboka ny fahenina ny volana Mey izao. Na dia eo aza izay ezaka izay dia ny firaisankina ny rehetra no tena fahombiazana satria ny tonga miaraka no fanombohana. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy izay nataony ity kandida atolotry ny timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahatelo ity amin'izao fifidianana ho solom-bavam-bahoaka izao. Mbola fotoana zao mbola misy kely fotoana fanamarinana ny anarantsika rehetrarehetra any anatin'ny fifidianana. Mandeha any aza misalasala tomony rehetrarehetra izay tsy nanana teo aloha, tsy nanakarapifidiana teo aloha, afaka mandeha manamarina izany fa mety efa ao ireo voaloha be fotoana ka tafiditra tanao anatin'ny fanisana teo dia mety efa ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Mandeha any dia jereo ny anaran'ny tsirairay ao anatin'ny listim-pifidianany. Faharoa ho avy ny fampelezan-kevitra, tena fampelezan-kevitra dia manainga ny rehetra, andrainy an-tsara ary ikitika ny manodidina azy satria mila atao ohatrany hoe menaka ny mianaka ary ahenika ny rehetra, samy mandina ny olona rehetra
ary mazava ho azy fa ahita vokatra tsara dia tsara ny tiako Madagasikara manerana ny Madagasikara amin'ity indray mitoraka ity satria atsika ny fandresena. Candidat atao anatin'ny firaisana fahatelo dia Andriamatoa Feno Ralamanana izay mbola manana andraikitra ngeza be amin'izao fotoana izao amin'ny fikarakarana ity dia Bodo ny faharoa dia i Benja ny fahatelo ary Richard no fahaefatra. Targetra ny anao podro ho an'ny ao amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao fifidianana izao raha ny fanazavana atrany efa vonina raha teo ihany koa ny mpikatroka team K25 indrindra fa ny tanora tiako Madagasikara raha io ihany koa ny mpanohana ny candidat amin'ny fampandanina ireo candidat izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahatelo ireo. Fanana mafy ny filohan'ny tanora tiako Madagasikara eto amin'ny faritra Analamanga fa ireo candidat jiaby izay natolotry ny team K25 ihany no tohanana izy ireo amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ankoatran'izay dia anambarany filoha nasional filohan'ny tanora team eto Analamanga ihany koa fa mitohy hatrany ny hetsika isan-karazany ho fanohanana an'ireo solombavambahoaka natolotry ny team K25 isaka ny distrika jiaby eto Antananarivo izay. Rahantsika ny fanadediana mbola Germain Omenjana ary hatrany no mitondra an'izany eo amin'ny sary ny Erzora Joanarivody. Vonina tanteraka amin'ny fiatrena ny fifidianana sy ny fampandanina ny candidat izay atolotry ny team K25 ny mpikambana sy ny mpikatroka jeune team ato amin'ny faritra Analamanga raha ny nambarany filohan'ny tanora tiako Madagasikara Razanadrakoto Herniaina. Mitohy ny fandraisana anjara izay ataon'ireo tanora amin'ny fanampiana ireo candidat ireo toy ny fampafantarana eny fotony ireo candidat izay atolotry ny team K25 ireo isaky ny boriboritany no amafisiny fa ny candidat izay atolotry ny team K25 any no tohana ny tanora tiako Madagasikara manerana ny nosy fa tsy ny eto Analamanga irery any. Io moa zany ny ezaka izay atao eto amin'ny région Analamanga zany amin'ny fampivondronana ireo tanora ireo indrindra moa zany amin'ny fampandanina ireo candidat izay atolotry ny président Ravalomanana. Ho an'ny tanora tiako Madagasikara eto amin'ny région Analamanga moa zany betsaka ny candidat izay milaza fa nahazo tsodrano avy amin'ny président Ravalomanana. Ho anay dia ny candidat izay atolotry président Ravalomanana no entanay ny tanora rehetra ireny ihany ny candidat ny tiako Madagasikara. Ny antsika moa zany eto amin'ny faritra Analamanga zany dia ny team K25 ihany ny candidat izay natolotry président Ravalomanana izay nahazo tsodrano ary nahazo alalana avy amin'ny président Ravalomanana. Tsy miova ny targetra dia ny ampandany ireo candidat team K25 ireo amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitry ny tanora tiako Madagasikara amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Tsy mijanona ihany koa ny fanentanana ireo tanora namana anefa ny adidiny amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Eo amin'ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka dia nasiana fanamboarana ny tetezana Mananosy ao anatin'ny commune Mahitsy distrika ny Ambohidratrimo iny efa andro vitsivitsy lasa izay ary efa andalam-pahavitana izany asa fanamboarana izany. Ny eo anivon'ny DISTIM izay niara-nisa ihany koa tamin'ny candidat team solombavambahoaka ao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo no anisany ny antoka izay fikarakarana ny fanamboarana ny tetezana ity izay. Fantatra fa fokotany 5 no anisany azo tombontsoa amin'izao fahavitany ny tetezana Mananosy izao. Rahantsika ny andidiny izay tatery ny fidy Andriantsoavina eo amin'ny sary ny Rivotra Joanarivelo. Miasa eny anivon'ny vahoaka ny antoko tiako Madagasikara tetezana iray ao amin'ny distrika na Ambohidratrimo commune Mahitsy fokotany Mananosy no nataony DISTIM ho toy ny teny nomena sy fahatsapahana ny marary ny aponina ka nitondrany izy ireo ny tolo-tanana. Efa fomba fiasa tetỳ amin'ny distrika nandritra ny tom-piasana farany iny rehefa misy filan'ny vahoaka fangatahana avy aty amin'ny vahoaka voarainay dia midiny ety toerana izay mijery hoe inona marina ilay zavatra misy inona no endrika ahafahana manatanteraka azy ahafahana manome fahafaham-pony vahoaka. Aty amin'ny faritra atsimo atsinanany Mahitsy zany tsika amin'izao fotoana izao. Ity tetezany ity dia mampitohy ny ilany atsinanana amin'ity faritra aty amin'ny ilany andrefana. Fokotany telo ny amin'ny ilany atsinanana dia ny ambiny aty amin'ny ilany andrefana ampifandraisany io tetezany io amin'ny zareo.
na ny metoko zay fa ho taterahana ny asa nangonona ny fitaovana ilaina rehetrarehetra io izy io raha mahita io fa madiva ho vita atao anatin'ny andro vitsivitsy ary atolotra mifokon'olona amin'ireo fokotahany 5 manodidina tena mampiasa azy ny vantana. Beton izy io fa ny passerelle moa zany amin'ny efa teo hatramin'izay fa natsaraina fotsiny. Efa taona maromaro no lasany rano ity tetezana ity zay olana eo amin'ny faritra 3 satria dia lasa mitokamonina rehefa fahavaratra na amin'ny andro ratsy. Rehefa tsisy valiny ny fitarainan'ny fokon'olona moa tamin'ny ambaratonga maefa dia noraisy ny antoko tiako Madagasikara niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka teny an-toerana ny fanarenana sy fanavaozana izany fototrafitra izany ka namboarina ny tetezana mirefy 7 metatra zay natao beton amin'izao fotoana izao. Ity tetezana ity zany zao dia efa nandritra ny taona 2 izy nitapaka tsy azo nandanana mihitsy teto ary tena fahavoazana lehibe mihitsy no alay fokotany tety raha vao fahavaratra ny andro satria tsy afaka mandeha amin'ny lalany mihitsy zay. Ankehitriny nefa dia tonga reto olona avy eo amin'ny team nanampy anay nikarakara nanamboatra an'izany tetezana izany dia misaotra azy izay fa dia vita soma tsara le tetezana eto aminay. Faly dia faly mihitsy izy io satria hatramin'izay moa izy io dia zavatra hoe tetezana tsotra hazo fotsiny ny foan'ny rano io. Izy zao efa mba vita beto mahitsy natao amin'ny soma dia misaotra ny aro fikarakarany izy ireo team dia mba miadana izy zao na fitondrana vokatra avy makany mahitsy izy fa hatramin'izay zao nandritra ny taona izay dia tsy afaka nijaly mahitsy fa loloavina ny kesika voatabia voatafity eto raha ohatra tsisy ny orana. Raha vao misy ny orana dia efa mijanona aloha fa tsy mandeha le tsena. Tena mety dia mety aminay mihitsy le izy ary faniriana za zany tena hoe zareo vina re Andriamanitra mba ho vita itetezana ity kango moa misy nanolo tanana dia soroko an'Andriamanitra be da be mihitsy zany le nanolo tanana mba hisondrotany ambonimbony kokoa fa tena zavatra nafinaritra nataonao anay taty ambanivohitra nafinaritra dia nafinaritra anay mihitsy. Noatsaraina tanteraka namboarina manaraka izany ihany koa ny lalana satria dia hita fa efa tsy azo ampiasainy antsony ka na ny moto aza dia sahirana amin'ny fandalovana eo amboniny. Eo amin'ny lafiny toe-karena maro amin'ny tanora malagasy amin'izao no manana tetikasa sy faniriana anangana ny orinasany manokana saingy vitsy amin'izy ireny no tonga amin'izay tanjona iriny izay. Antony maro no anisany mahatonga an'izay eo aloha ny olana arabola amin'ny tsy fahafahana manana vola oenty manorina an'izany na ilay antsoina hoe fond fa eo ihany koa ny tsy fahasahiana amin'ny hiatrika ny olana maro isan-karazany malonga izay indrindra no anisany nanosika ny toeram-pampianarana iray toeram-pampianarana ambony araiky eto Andrenivohitra hikarakara ny forum entreprise izay efa nanomboka nomaly moa izy ity ho fanampianan'ireo tanora eo amin'izay sehatra izay hoarantsika vetrany ny fanadiadiana andesin'ny mpikarakara. Ny votoantin'ny événement anay androany zany resaka forum entreprise en fait zany ny mpianatra isa-taona tsy maintsy manao ohatran'ny hoe stage na période hoe tsy maintsy hoe miasa kely ahafahana mamarana ny tao-pianarany dia ao anatin'izany dia ohatran'ny hoe fomba ahafahanay manampy an'ilay mpianatra ilay izy manampy an'ny mpianatra hitady hoe aiza ny ahafahana manao an'izay stage zay mba ahafahany zareo hoe tsy sahirana be loatra amin'ny fitadiavana an'ilay izy. Ilay izy koa rehefa tsy zavatra hoe toloram-potsiny hoe io stage fa tena hoe ampianarina mihitsy ny ankizy zany hianatra hoe ahoana ny fomba anaovana entretien, ahoana fomba firesahana amin'ny entreprise dia zay le votoantoerana fahitako anazy manokana be da be ny te hanao, be da be ny te anangana fa be da be amin'izareo koa ny matahotra tsy haiko amin'ny resaka ohatrany hoe resabola ve amin'ny resaka hoe matahotra ny zavatra hitranga ve tsy vitavoaka sa ve tavoaka ihany ve sa zavatra ohatr'izany dia maro ny te anangana fa vitsy ny tena sa. Fa ny tokona nanomboka nomaly ka nitoita amin'ity androany ity ny piasa eo anivon'ny PME Madagasikara eny amin'ny foibeny eny ankiraotra eny anisany miteraka n'izay fitokonana izay ny antony dia no ny tsy fanampian'ny mpampiasa sy ny tsy fanatanterahany izy ireo ny zo sy ny tombontsoa tokony ho azon'ny piasa eo anivon'ity orinasa raiky ity. Horantsika ny fanadediana eo amin'ny sariny Erzora Joanarvony.
Magnano fitokonana nanomboka ny zoma fa 4 ny volana aprily teo ny piasan'ny PME Madagasikara. Ho fanehoana ny tsy fahafalian'izy ireo tamin'ny valin'ny fitakina nataony tamin'ny mpampiasa azy. Tonga eny amin'ny toeram-piasana eny Ankoraotra ihany izy ireo, saingy tsy manatanteraka ny asany ary mamonjy fodiana rehefa hariva ny andro. Efa nandalo dingana maro ny olana niseho teo amin'ny PME Madagasikara raha ny fanazavana nataon'ny delegen'ny piasa, niainga tamin'ny fitarainana, ny fangatahana ary nandalo tamin'ny fitakina, saingy ny nenanampitsofina ny mpampiasa. Fanairana no ataon'ireto piasan'ny PME ireto satria tao anatin'ny 13 taona izay tsy nisy fampiovarana mihitsy ny momba azy ireo nataon'ny mpampiasa azy. Nandritry ny taona maro dia nahazo prime foana isa-taona. Nefa tamin'ny taona teo zany dia tsy nameny ihany koa zahay. Ny tena lehibe indrindra tamin'ireo paintsy voavaly ireo zany dia le zavatra tena mahakararana indrindra dia momba ny salaire, ancienneté, sécurité, prime. Efa nandritry ny 3 taona zany zay talohan'izao nefa tonga nitondra foana ny revendication an'ny ankizy ama délégué de personnel anay. Efa nalefanay tany zany reo etaeta ampiasa ireo na talohan'ny 3 taona talohan'izao. Dia nisy teboka anaky 5 zany tao nangatahanay taminy. Nefa natao nefa négociation dia niapahany ihany ny voavaly zany hoe niapahany sasany zany dia tsy nahitana accord commun, tsy maintsy miditra amin'izao fitokonana izao zahay. Efa niakatra hatreny anivon'ny inspection de travail ny raharaha ankehitriny ary amin'ny talata 13 ny volana aprily ho avy izao no fantatra fa hisy ny fanelanelanana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa n'ity orinasa momba ny azakazatsoavaly ity. Mandray karama foana zahay fa izahay mangataka no hatsaraina ny karamanay io. Efa 4 andro zao zay teto 4 andro androany tsy mba misy finiavana mihitsy zany mpampiasa fa mitoy moa zany niaraka ny lalàna hoe amin'ny talata izao zany ny fanelanelanana ataon'ny inspecteur du travail momba n'le teboka tsy nahazahoana vahaolana. Araka nambaran'ireto piasa izay manao ny fitokonana ireto hatrany dia solotena ihany izy ireo no manao izao fitokonana fa obe izao, saingy ny piasa rehetra no miray feo ao anatin'ny fitakina. Vaovao momba ny resaka sosialy na dia efa misy aza ireny ivitoerana pitaiza sy piany zazakamboty ireny dia mbola vitsy ihany izany raha ny eto Madagasikara. Ny antony dia noho ny tsy fahampian'ny mpanoana amin'izany. Ilana mpanoana sy mpiara-miombonantoka tokoa manko ny fandraisana tanana n'ireny zazakamboty ireny mba hahafana miay azy ireo araka ny tokony ho izy. Toy izao ny fanazavana nandesin'ny tale misahana ny ivitoerana misahana ny zazakamboty iraiky antsoina hoe topaza. Waratsika ny fanadidina andesin'ny Noro Fitiavana sy Erzora Janarvony. Raha ny tranga misy eto Madagasikara no resainy mahakasika ny zazakamboty, antondro lehibe no mahatonga azy ireny tonga eny amin'ireny ivitoerana mitaiza zazakamboty ireny. Etsy andaniny ao ireo maty raisy reny, etsy ankilany ao koa ireo izay laozandray aman-dreny mihitsy aza. Raha ny teny amin'ny centre topaza manokana na toeram-pamonjena zaza Ambohipotsy, ireo tranga ireo no tena pahazo ireo zazakamboty araka ny fanadihadiana natao. Ka zazalatsaky ny 10 taona manana taratasy mazava anoraisiny ireo an-tanana. Marina fa misitraka an'izo rehetra tokony sitrahan'ny zaza ny zazakamboty. Ny ankizy saninay moa dia ny ankizy ireo zazakamboty raisy reny na ireo laozandray aman-dreniny fa ary latsaky ny 5 taona. Ankehitriny efa misy ireo ankizy lehibe tao dia ireo ankizy kelinay tao ireo zany no melehibe satria tsy hita intsony ny fianakaviana na efa maty daholo ireo ambin'ny fianakaviana ho an'ilay kamboty dia izay zany ny solondray aman-dreniny dia mijanonao izy misitraka ny zo rehetra mahakizy azy amin'ny tokantrano, manana trano fialofana, mandeha mianatra, tsaboana, manana zo hiala sasatra. Ny zon'ny ankizy rehetra zany dia zahanay fenonao. Ny ireo zaza rehetra ireo 270 nisany amin'izao, 970 lahy, 920 vavy. Manoloana izay fandraisana an-tanana sy ny fikarakarana ny zazakamboty izay, adidy maro no miandro ireo ivitoerana misahana ireny zaza ireny. Izany indrindra no anisan'ny olana sedran'ny ivitoerana mitaiza zazakamboty amin'izao eto Madagasikara.
betsaka ny ankizy ka tsy araka ny ento-manana ikarakarana azy ireny. Nambarany tale eo anivony toeram-pamonjena zaza fa maro ireo zazakamboty napetraka ny teo anivony fitsarana sy ny polisy eny amin'ireny centre ireny saingy atreto ny fiangonana ireo mahalala tanana no manoana sy manampy raha ny centre topaza manokana. Ireo zaza rehetra eo dia na ny zazan'ny kamboty zany nareo lozandray aman-dreniny dia ny mpitsara ny zaza tsy ampitoana daholo no mametraka azy na reo polisy misana ny zaza tsy ampitoana. Izahay zany tsy mitana zaza tsisy taratasy ara-panjakana mihitsy satria mijoro ara-panjakana ny asa ny fiangonana ny asa amin'ny mahasa sosialy azy sy amin'ny mahasa ny fiangonana azy dia ny fiangonana zany mandray anjara be lehibe amin'izy io ny fanampian'ny fiangonana ny subvention avy any amin'ny FIBFJKM sampana sy ny fitandremana ary synod apartany samihafa fa misy ihany koa ireo olon-tsotra izay malala tanana manome fanampiana, misy ihany koa ireo fiangonana raha avy efa nivelany manome fanampiana afahana amin'ny manefa ireo adidy mba ahafana mandray an-tanana ireo zaza ireo misy ny tetikasa lehibe ho tanterahany topaz amin'ny fionana tetikasa izay atao loharanombola maritra anoanana ireo zaza kamboty tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 570 taona ny topaz amin'ity taona 2012 ity. Eo amin'izay resaka sosialy izay atrany fokotany anisany beponina ao anatin'ny boriboritany 5 raha ny eny soavy masoandro imamba iny manana olana lehibe anefa izy ireo eo amin'ny resaka fotodrafitrasa izany hoe ny lalana fa eo ihany koa ny lafiny fahasalamagna sy ny fandraisana an-tanana an'ireny marary ireny. Waratsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ny tatitra izay ataon'ireo mponina eny antoerana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy manana toeram-pitsaboana na hopitalim-panjakana ny mponina ao amin'ny fokotanin'ny Mamba Soavy Masoandro. Sahirana ny mponina raha sendra ny olana ara-pahasalamana satria voatery mamonjy any amin'ny CSB any Alarobia no marikitra indrindra. Tsy vitan'izay fa olana goavana mipetraka ho an'ny mponina ao amin'ny fokotanin'ny Mamba ihany koa ny lalana tsy zarizary sady tery sy ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Fandriam-pahalemana koa ety dia tena sarotra be mahitsy mifana mivoaka ary izay amin'ny ala manomboka amin'ny 7 miakatra dia mitebiteby sy fitaiterina satria voavoaka ianao dia fa misy ny makakeriny anao, misy ny mamono anao, ohatr'izany no anay ety faritra misy anay ety. Ny olana ety amin'ny fokotany zay mba tianay ho tonga ety Soavy Masoandro dia miresaka lalana satria tery dia tery ny lalana izay makivaky eo MCG ohatra sy ny anana mila mifanisakitro ny tomobilina sy ny olona. Ny sena koa eo ampilan'izay tsy milamina satria mivarotra amin'ny arabe le olona dia lasa na ny fahasalamana tokony ho azon'ny vahoaka raha tsy manasafidy izy satria tsy maintsy mividy. Tianay zany mba hivoarany tsena sosialy zany tianay koa ty mba misy salama hoe hopitaly mpanjakana satria lavitra hopitaly mpanjakana zay satria presque any amin'ny libre foana zany ny olona mitsabo. Iny Alarobia zany misy CSB2 tsy manana fanariana fako ara-dalàna koa zay fa miparitaka mitsefatsefan-dalana eny zany dia mijaly misy an'ilay refite moa manao zay ao afany saingy tsy afaka tsara fa mbola misy tavela kely eny ihany satria miariva tsy miasa ny refite fa maraina ihany. Isan'ny be mponina ny fokotanin'ny Mamba ary tanàna tokony androso saingy azo lazaina ho tany lavitra andrina ihany izany no ireo olana sedrain'ireo. Eny ihany koa no masaka tompoko lahy sy tompoko vavy azo naroso taminao tamin'izao amatonaly izao. Fisaorana bevata no atolotra ny ekipa jiaby izay namolavolana ireny vaovao natolotra teto ireny. Fankasitrahana ihany koa no amezako anao izay miaraka hatrany amin'ny fahitalavitra MBS. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.